Lafa mahafa kosa indray dia olana fandaminana avy any amin'ny Université an'Antananarivo no nitranga omaly teny Ankatso raha nambaran'ny tale jeneraly ny postra malagasy. Ny postra malagasy izay mandray antanana ny fizarana ny vola ho an'ireo mpianatra. Michel Arana ary zao. Laza androany ny tale jeneraly ny postra malagasy izay mandray antanana ny fizarana ny vola fa olana ara-pandaminana avy amin'ny Université an'Antananarivo no nahatonga izany fa tsy ny vola sy ny fizarana izany no olana. Ny fandarana tamin'ny androany moa amafisoko ihany fa mandoa vola no anjaranay postra malagasy. Mandoa vola no anjaran'ny postra monnaie. Fa ny université no manao ny programme rehetra mamaritra hoe reto daholo indray mahazo vola androany. Raha ny famaritana zareo tato amin'ny université azy zany dia mitotaly tany amin'ny 7,000 mahery tany ho any ny tokony nandray vola tamin'ny androany. Iny tsy dia olana. Ny tena anisan'ny olana omaly dia raha ny fanarahana tamin'ny alahady hariva fa zaraina amin'ny salle maromaro, toerana maromaro ny tokony zarana an'ilay mpianatra nandoavana an'ilay posan'ilay mpianatra. Rehefa tonga izay maly dia ity gymnase rery ity ihany no amenanay. Dia voatery tato zany izay no ny asa satria ity no namenanay. Dia nahita an'iny moa zany ilay olana omaly zany rehetrarehetra dia androany zany efa hitanareo fa miparitaka any anaty salle maromaro any daholo ny fandoavana an'ilay posa. Dia hitanareo fa milamina tsara io ilay izy. Raha ny fanazavana misy ny fepetra na ahafahan'ireo mpianatra ireo vao marina fa misitraka ny vatsim-pianarana sy hita ao anatin'ny lisitra. Nanomboana azy nisy lisitra avy any amin'ny université. Efa nisy application zany nomanina taty amin'ny équipe technique ny postra dia nampidirina tao anatin'ilay application taty aminay taty amin'ny postra ny lisitra avy any amin'ny université. Ka ny fomba nampidirana azy dia natsoina ilay mpianatra ho tonga eo hoe eo marina ve ty mpianatra ity. Dia no hamarinina daholo ny pièce rehetra manamarina fa mpianatra tokoa izy. Dia rehefa vita izay le natsoina hoe qualification zay, zany hoe nanaovana qualification aloha zany le liste avy amin'ny université. Rehefa vita io qualification io dia naverina tany amin'ny université sy ny ministère ny fampianarana ambony ary ny tao amin'ny fiadidinan'ny république io liste vaovao nivoaka avy taty aminay io dia ny validé ny zareo io liste io. Zany hoe nanaova zareo validation le liste dia rehefa vita le validation io liste vaovao io dia naverina zareo taty aminay indray le liste validé. Dia io liste validé io no namoronana compte postra monnaie rehefa avy eo. Ka raha misy mitaraina fa tsy tao anatin'le liste zany, tsy ao anatin'le liste n'le compte postra monnaie amin'izao fotoana izao dia dika zany tsy tao anatin'ny liste validé. Tsy nahazona fanampanazavana kosa ny avy eo anivy ny fiadidinan'ny Université an'Antananarivo androany. Raha ny hita teny an-toerana io maraina io vao niova ny fandaminana ny zara-toerana isaky ny departemanta ny fizarana ny vatsim-pianarana. Tokony ho tamin'ny 2:06 ny atoandro no nivoaka tao amin'ny page Facebook ny Université an'Antananarivo ny fandaminana. Raha ny antotanisa mpianatra 105 no nahazo ny vatsim-pianarana sy ny équipement miankina amin'ny sampam-pianarana omaly, mandina ny 7,000 kosa androany ary mandina ny 3,000 izany manomboka raha ampitso hatramin'ny sabotsy izao.